Notolorana ny maro-boninahitra officier de l'ordre malagasy kosa ny tale général ny agence française de développement ny AFD no fatarany be sy ny maro azy Andriamatoa Jean-David Nodé izy moa izay nahavita be tao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny firenena arahantsika ny sary. Nasandratra ho officier de l'ordre national malagasy ny taliany agence française de développement na ny AFD Andriamatoa Jean-David Nodé ary ny ministry ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana no nanolotra zany maro-boninahitra zany nandritra lanona ofisialy izay nitoditsaina aty amin'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny etsy Anosy. Noho ny finiavany sy ny fitondrany ity taliany AFD ty eny anjara brikiny amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana eto amin'ny firenena no nahatonga ny fitondram-panjakana malagasy nanolotra ny taliany AFD izao maro-boninahitra zao. Araka ny nambarin'Andriamatoa Jean-David Nodé nandritra amin'ny fandraisam-pitenenana nataony hatramin'ny taona 2024 tokoa dia tetikasa misy 720 no voatotosany AFD ary famatsim-bola hatramin'ny 700 tapitrisa euro no nampiasaina entina nanatanterahana ny politika mpanjakana eto Madagasikara. Tao anatin'izay vanim-potoana izay hatrany dia nanosy ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Masivo Frantsay sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ihany koa ny AFD ka nahatratra 200 tapitrisa euro ny famatsim-bola voakasika izany. Sehatra maro ny vatsiany AFD vola eto Madagasikara toy ny fanabeazana sy ny fampiofanana arakasa, ny fambolena sy ny tolenana, ny fampiroboroboana ny tanan-dehibe, ny fandraharana sy ny sehatry ny tsy miakina ary ireo fikambanana tsy miakina na ONG.